Misia mazava fandarana fikaron'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilany Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana. Faly miarabanao indray riavana amin'ny zao fotoana tsika eto zao amin'ny mandrakarivana eny fahazavan'ny tompo amin'ny fotoana rehetra zay fampiresahana eto. Vavaky sika riavana tompo Andriamanitray ao amin'ny Jesosy Kristy no iantsonay anao mba taridarananay amin'ny alalan'ny fanahy masina pahirezo zay ary oka tompo ahita ny asa lehibe sy mahagaga zay efa tanterahinao ary tianao andehananay ko. Misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy le dianay. Amen. Riavana aniotsika dia hijery andinika ny amin'ny fanahin'ny fahafoizana. Fanahin'ny fahafoizana resahana betsaka io amin'izao fotoana zao zany fanahin'ny fahafoizana zany. Inona moa zany fanahin'ny fahafoizana zany? Miresaka an'izany ve ny soratra masina ary inona tokoa moa zany? Riavana ny valiny avy hatrany tsy salasalana dia tena miresaka an'izany fanahin'ny fahafoizana zany ny soratra masina. Reto misy andiny soratra masina tononoko vetivety ato amin'ny tantara voalohany toko 7:20 ny andiny 7:10 fakiko amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary fantatro ry Andriamanitro fa ianao no mahamantatra ny fo ary makasitraka izay mahitsy ary ny amiko dia amin'ny itsipoko na azo toko nanatitra reto zavatra reto ho anao. Ka le teny hoe itsipo zany io koa no teny hafa ilazan'ny soratra masina ny ilay fanahin'ny fahafoizana. Ato amin'ny testamenta vaovao indray ny Koritianina 2 toko 5:2 fa tamin'ny fahoriany ben'ny zahatoetra azy no nitombony hafaliany ary ny amafin'ny fiantrany no nampitombo ny haren'ny itsipony. Dia ry amin'ny votopejy moa zany le hoe itsipony dia ataony hoe fahafoizana. Zany hoe amin'ny teny hafa zany ny andikan'ny soratra masina amin'ny fanahin'ny fahafoizana dia ny hoe ny itsipo. Ary amin'ny teny fototra ao amin'ny soratra masina riavana dia mazava be fa ny olona afaka manana fahafahana no manao zany manana an'izany fanahin'ny fahafoizana zany, ka olona afaka amin'ny fitiavan-tena, afaka amin'ny tahotra dia izany no afaka manao amin'ny kitsipo, manao fanomezana amin'ny alalan'ilay fanahin'ny fahafoizana. Le olona afaka moa zany ny ao anatin'ny fony eo. Le fo moa zany ato amin'ny soratra masina dia ilazana le ao anaty zay tsy nofo, nofo, tsy rà, tsy taolana. Reny moa zany dia ety ivelany fa ny ao anaty dia ilazana an'izay fo zay. Ao anaty misy ny fanahy, misy ny saina, misy ny fihetsem-po ary koa misy ny safidy. Reo ny ao anaty. Dia reo zany le atao hoe fo. Ka le hoe itsipo zany dia hoe ny hitsin'ireo fanahy, saina sy fihetsem-po safidy reo no andikana azy. Zany hoe olona afaka amin'ny fitiavam-bola, olona afaka amin'ny fanandevozana zany vola zany, raha izay no ilazana azy tsotsotra ny famaritana tsotra be mihitsy zany famaritana zany. Fa ahoana moa no nahatonga an'izany itsipo na fanahin'ny fahafoizana zany tao amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo araka le soratra masina ny vakiana aloha zany ao amin'ny tantara voalohany toko 7:20 andiny 7:10 io dia i Davida no miresaka eo. Ka ny nahatonga ny Davida ny afaka nanao zay fanomezana ankitsipo zay dia voalohany misy zavatra anankiroa. Ny voalohany amin'ireny dia hoy izy hoe noho ny fitiavako an'Andriamanitro. Le Andriamanitra zany dia lasa Andriamanitry Davida. Ary ny hoe Andriamanitro dia midika zany fa tena mifamato-piainana tamin'Andriamanitra mihitsy ty Davida ty. Ny tantara voalohany toko 7:10 moa no ahitantsika ny nanomezan'Andriamanitra ny fanekena tamin'ny Davida ka lasa ny famato-piainana tamin'io Andriamanitra io izy. Le mifamato-piainana moa zany raha adika aty amin'ny testamenta vaovao ny fomba filaza azy dia hoe lasa fanahy ray manana fiainana ray amin'Andriamanitra
raha atao amin'ny teny tsotra araka ny teolojia ny paoly de hoe nandray any Kristy fa mbola ty amin'ny testamenta taloha zany tsika de zay le hoe mifamato-piainana lasa fanafiaina ray amin'Andriamanitra lasa Andriamanitra Davida io Jehovah Andriamanitra io noho ny fanekena zay natao de zay mahatonga azy afaka manana n'ilay fanahy fahafoizana satria efa nanaiky ny fidy an'Andriamanitra izy de le Andriamanitra efa nanome ny zavatra rehetra ihany keo ka ndraisiny io Andriamanitra io na ny fisainany io Andriamanitra io na ny fihetseapony io Andriamanitra io na ny safidiny io na ny fomba fisainany amin'ny fanahany amin'ny fiasany a de zay mahatonga azy miteny hoe noho ny fitiavako an'Andriamanitra. Fa ny faharoa mahatonga ny Davida afaka nanao le fanahy fahafoizana de lazainy eto amin'ity 17 tiny hoe ny fitiavany ny tranon'Andriamanitra ihany ko noho ny fitiavako ny tranon'Andriamanitra de omeko izao zavatra izao zay ny lazainy ery amin'ny 17 azafady tantara voalohany 2:20 ary ko noho ny fitiavako ny tranon'Andriamanitra de omeko any tranon'Andriamanitra izao zao zany hoe Andriamanitra Davida aloha izy ary de tiany ko ny tranon'Andriamanitra zany hoe ny momba n'Andriamanitra rehetra zany a de tiany ty Davida ty ka zay nahatonga azy nanana hitsi-po nanao fanomezana ho an'Andriamanitra reo zany aloha nahatonga ny Davida nanana fanahy fahafoizana. Ary ato amin'ny Koritianina faharoa kosa 9:1 nahoana moa no nahatonga an'ireto Koritianina reto ho nanana ny fanahy fahafoizana. Misy zavatra mielo foana moa zany asehon'ny Soratra Masina alohan'ny atongavan'izany hoe fanahy fahafoizana zany anatin'ny olona anankiray. Voalazo eto sao de ozy izy ny Koritianina faharoa 9:1 hoe ary ampafantarinay anareo rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomena tao amin'ny fiangonana tamin'ny Makedonia. I Paoly moa zany no mijoro vavolombelona ny amin'ny nataon'Andriamanitra tao Makedonia, andresen'ny lahatra ny tamin'ny faritry Makedonia, andresen'ny lahatra ny Koritianina mba anao fanomezana ihany ko an'ny rahalahy ny Jerosalema zay tratrany mosary be tamin'ny fotoan'andro. De lazainy eto hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no natonga amin'ireo le Makedonianina reo a nanao an'izany afaka tamin'ny kitsipo nanolotra zany tena fahasoavan'Andriamanitra zany. Ka le fahasoavan'Andriamanitra tsy hoe fahalala-tanana fotsiny malala-tanana amin'ny maha-olona fa tena asa lehibe nataon'Andriamanitra zany. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana ny dikany teny hoe fahasoavana moa zany de hoe zavatra nomenanao fotsiny am'izao nefa tsy mendrika an'izany kory ianao, nomena fotsiny le izy a satria zay a no heverin'ilay mpanome fa mahatsara ny zavatra rehetra, mahatsara ny asan'ilay mpanome aloha fa mahatsara ihany koa ilay nomena dia misy zavatra ataony. Ka ny asa mahery tao amin'ny faritry Makedonia iny ny Andriamanitra tamin'ny lalan'ny fahasoavany de nitarika ny Makedonianina zany afaka nanao zay fanomezana lehibe zay a tamin'ny fotoan'andro tonga tao anatiny nohony ny fahasoavan'Andriamanitra ny fanahy fahasoavana fanahy fanomezana fanahy fahafoizana. Kora fitinina ry havana zany reo zavatra niresahana anakoroa sahady na i Davida mpanjaka zay afaka nanome malalaka ary tankitsipo mihitsy a ho an'Andriamanitra sy ho an'ny tranon'Andriamanitra noho ny firaisan'aina sy firaisam-pianana n'io Andriamanitra io ary noho ny fitiavany tranon'Andriamanitra. Ary ety amin'ny testamenta voa kosa de noho ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatonga amin'ny Makedoniana afaka nanome de mazava ary zany fa lay fanahy fahasoavana de tsy maintsy misy asa mialoha aloha ataon'Andriamanitra ao amin'le olona, misy asa mialoha de fandresahana teo moa zany hoe ny famati-piainana amin'Andriamanitra Davida de lasa zay fitany ko nanjary natonga azy ho tia ny tranon'Andriamanitra afaka nanome izy ato amin'ny Koritianina faharoa de le fahasoavany lehibe mihitsy a zay tsy mendrika an'le olona kory nefa omen'Andriamanitra satria zay mahatsara an'le olona sy mahatsara ny asan'Andriamanitra. De misy asa lehibe ataon'Andriamanitra mialoha zany a amin'le olona asa manokana mahatonga an'le olona ho afaka manome malalaka. De zany fanomezana zany tena fanomezana mantsy zany de tsy misy afa-tsy ny mandray fotsiny ary ekeny le olona nomena de rehefa raisiny ka ekeny zany de zay no manafaka amin'ny fanahy ao anatiny, tena manafaka
ary zay rehefa afaka izy zay moa tonga atsika nytenitery ambony hoe ny olona afaka ihany no afaka manao ny fanomezana malalaka ankitsy-po, olona afaka amin'ny fanandevozana sy ny fitiavam-bola. De asan'Andriamanitra mialoha no raisin'le olona sikeny de ino manafaka azy. Zay vao tonga eo am'izay toeran'izay izy. De rehefa avy eo am'izay izy rehefa nraisiny zay le asan'Andriamanitra zay le fanomezan'Andriamanitra dia lasa tonga ao anatiny am'izay le fanahy fahavoizana, le fanahy manome malalaka, manome fotsiny satria nahita ny fahasoavan'Andriamanitra, ny aina ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra tao anatiny de afaka manome malalaka zany. Tena fanafahana an'le olona kay zany ny fanahy fahafoizana zay tian'Andriamanitra apetraka ao anatin'ny olona anankiray, ao anatin'ny vondron'ny olona maromaro, tena fanafahana ny olona zany ary fahasoavana sy fifaliana ho azy raha raisiny fa anafaka azy zany. Miresaka ny amin'ny fanahin'ny fahafoizany sika riavana ankehitriny. Voalaza teo moa zany fa avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra miasa mialoha anatin'ny olona anankiray no mahatonga azy manana an'izay fanahy fahafoizany zay ka afaka mame ankitsy-po izy. Ka le asan'Andriamanitra mialoha zay fanresahana teo fa tena fahasoavan'Andriamanitra mahagaga, raisina fotsiny zany fa tsy misy zavatra edikevitra akory, fa raisina fotsiny zay le asan'Andriamanitra zay. Fanahy fahafoizana, fa inona moa zany fanahy zany? Araka ny Genesis 2:7 riavana, fony Andriamanitra nahary ny olombelona de zao ny voalaza. Ary vovotany no namorona Jehovahandriamanitra ny olona, ary nofofony fofinaina mahavelona mivavorony de tonga olombelona izy. Raha rahatsa zany filahatry ny teny zany de mazava be hoe efa ny tany no nataon'Andriamanitra lanitra sy ny tany nataony voaloha de tonga teo zany. De tamin'io tany io izy naka vovotany, de avy am'zany vovotany zany izy namorona olona, namolavola olona. De le vovotany zany iny efa eo anoloana iny zany namboarina sarina olona iny. De avy eo araky ny filazan'ny soratra de hoe nofofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony. Nasiany vavorona mantsy le vovotany teo de nasian'Andriamanitra fofinaina mahavelona. Amin'ny teny Hebreo moa zany fototra ny teny eto de hoe roara. Ka ny dikan'izay roara zay de hoe fofinaina nandikana azy eto, fa dika koa zay hoe rivotra, dika koa zay hoe fanahy. Ka tena nasiana fofinaina fanahy mahavelona zany anatin'io le vovotany io, araky ny volany soratra masina azy zao. Ka mbola tsy le fanahy masin'Andriamanitra io resahany io, fa ny fanahy masina zany moa de Andriamanitra raha teo, fa fanahy ho an'ny olona ao anatiny le natao tamin'le vovotany. De rehefa niona ny vovotany sy le fanahy mahavelona avy any ambony, zay vao tonga olombelona lay vovotany teo, ery amin'ny vodipeo izy de hoe tonga mananaina izy. De mazava be zany ry avako araky zao teny zao zany fa le fanahy zay nomena no tena mahatonga ny fahavelomana eo amin'ilay vovotany. Ary tsy zany ihany fa ty amin'ny testamenta vaovao, ato amin'ny Jakoba 2:2 de ozy izy hoe fa maty ny tena raha tsy misy fanahy. Tena mazava be zany fa ny fanahy mihitsy zany kay no mahavelona an'le olona anankiray, lay tena taty amin'ny testamenta io de hoe vovotany, nasiana fofinaina mahavelona, fanahy mahavelona. Aty amin'ny Jakoba izy de hoe maty mihitsy le tena io zany raha tsisy fanahy. Ka le fanahy zany tompoko amin'ny ankapobeny zay filazan'ny soratra masina zay mbola azo azavaina lava be zany, fa zay faran'izay tsotro zay fotsiny resantsika eto teny hoe ny fanahy zany ao anaty no mahavelona, io no mitarika ny olona ary mitondra ny olona tena mahazaka azy
ka manitsy ny lalany fiainany ho any am'izay hitondran'lay fanahy ao anatiny azy zay. Koa izay toetry ny fanahinao ao anatinao zany no fiainanao ety ivelany. Avery koa izay toetry ny fanahinao ao anatinao no fiainanao ety ivelany, fa le fanahy mihitsy no mahavelona, fa maty ny tena raha tsisy fanahy. Koa izay fanahy ao anatinao zany no mitarika anao, mahavelona anao ary tena mitondra anao de manitsy ny zavatra ataonao manaraka an'zany fanahy ao anaty zany. Mame ohatra zany, raha fanahy tia mangalatra ny ao anatinao de tsy maintsy mankahatra foana ianao naizanaiza le anao. Raha fanahy mpijangajangana ny ao anatinao de io anao tsy mety voafolako io fa de mijangajanga ratsy amin'ny atao foana, satria le fanahy ao anaty mihitsy zany no mitarika anao andeha am'izay lalana tokony ho izy. Ka noho izany zany ry havana, raha miresaka fanahy fahafoizany tsika de tsy maintsy miova fanahy anaty zany, fa raha le fanahy fotsiny raisina zay efa andevon'ny ota ka mitarika atsika ho any amin'ny lala-tsamy hafa any, de zay no mahatonga atsika mandeha araky reny, satria tezay fanahy ao anaty ihany no toetry ny fiainany ety ivelany. Efa resana tamin'ny tery am-piandohana, tery aloha zany no hoe zany fanahy zany ny zany nge de ao anaty zany mahasahana ny saina sy ny fihetsem-po mba misafidy zany. De eo zany de fisainanao, zay fihetsem-ponao, zay safidy ataonao, ny fanahy ao anaty tafaratsaka lalina ao anatinao iny no mitarika anao mandeha. Tsy maintsy miova fanahy zany tsika raha te andray an'izany fanahy fahafoizany zany, ka le fanahy mahafoy no tsy maintsy raisina. Ary eo ka zava tsara fa fanahy toe-po sy toe-panahin'Andriamanitra zany manome zany. Raha mamaky tsika ny Jaona 3:7-9 de zao mihitsy filazany azy manao hoe toy zao ny tiavan'Andriamanitra n'izao toy zao, nafoy ny zanany lahatokana ho an'ny olona rehetra, nomeny nafoiny. Ka tena fanahy fomba fisainan'Andriamanitra sy toe-pon'Andriamanitra, tena fisainan'Andriamanitra ary fanaony mihitsy zany le mahafoy. Ka tsy maintsy zany tsika miova fanahy anaty. Zay moa tonga atsika nyteny tery aloha hoe ny tao amin'ny Davida tao amin'ny Davida na tonga Davida samy teny hoe noho ny fitiavako an'Andriamanitra, ny tranon'Andriamanitra ozy, le Andriamanitra lasa Andriamanina zany aty amin'ny testamenta voalohany hoe mifamati-pianana amin'Andriamanitra, zay fa na testamenta taloha azy, fa aty amin'ny testamenta voalohany de hoe nandray an'i Kristy, nandray an'Andriamanitra ao anaty, de zay le hoe lasa Andriamanitra ao izy, ary ianao koa olony, satria lasa iray ihany. Ozy ny teny eo amin'ny Apokalipsy 3:7-9 hoe raha misy mamono varavarana de hiditra ao aminy aho, ary izy amiko idiran'ny Kristy le olona, de ao anatin'le olona Kristy zany, fa izy ary izy amiko, de Kristy koa zany ao am'le olona, de le olona koa mantsy ao amin'ny Kristy. Zany hoe lasa iray ihany ny fiainan'ny Kristy sy le olona. Zany nge ny tenin'ny Paoly ihany koa amin'ny Galatiana 2:20, efa voaombo le niaraka tamin'ny Kristy le olona taloha, de ozy izy hoe tsy le izaho intsony le velona, fa i Kristy le velona ato anatiko. Efa lasa iray ihany ny fiainan'ny Kristy sy le olona zay nandray an'i Kristy. Lasa fanahy ray, ka tsy maintsy miova fanahy zany tsika. Ka miova fanahy zany ato amin'ny Ezekela 9:30 ny avako. Misy lalana ilazan'ny Ezekela azy ny 9:30 manomboka eo amin'ny 5:20 amin'ny mamaky ka hatrary amin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. De fofazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fovato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko anatinareo, ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Mazava ry havana, omena fanahy vaovao aloha de fa vonina iny, zay vao omena ny fanahy masin'Andriamanitra. Ka tsy maintsy miova fanahy anaty zany tsika, ny fanahy fahafoizana, fanahy vaovao avy amin'Andriamanitra,
kanefa le lalana mazava eto zany de tsotra aloha fafazana rano madio matetika riavana ato misoatra masina ny rano ty lazana ny tenin'Andriamanitra na Jesosy zany tena zany efa madio raha teo nareo no ny teniko rano manadio ny fisayana sy ny fanaoka le tenin'Andriamanitra ny fomba fijery de fafazana tenin'Andriamanitra aloha zany de aveo a afaka amin'ny fahotana rehetra sy ny sampy vokatry le teny zay miasa mahery de manafaka am'le fahotana sy ny sampy asan'Andriamanitra atao zany de rehefa afaka vita zay a de omeny fo vaovao de aveo omena fanahy vaovao de rehefa tonga ny fo vaovao sy fanahy vaovao zay vao afaka mandray ka omena ny fanahy masina de ny fanahin'i Jehovahandriamanitra ry havana mazava be tena mazava be mihitsy zany fanahy fa tsy maintsy mio fanahy anaty tsika bebaka miala am'ireo fanahy mamata mangataka amin'ny tompo fa rehefa bebaka mantsy ianao a de araky ny teniny io de dioviny ianao amin'ny alalan'ny teniny de afahany amin'ny fahotana sy ny sampy ianao avelany ely koa satria mibebaka ianao de omeny fo vaovao asan'ny tenin'Andriamanitra atao zany asan'ny fanahy masina zany omeny fo vaovao ianao de omeny fanahy vaovao ianao de rehefa vita zay de omeny ianao am'zay fanahy masina de ao anatin'zay fomba efa napetraky teo hoe fomba fiasan'Andriamanitra sy fisainany mihitsy ny hoe manome sy mahafoy zany ary ny faratampony tamin'ny fanomezany sy ny fahafoizany a de nylazay ny soratra masina teo hoe sy toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao toy izao nafony ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay tena nafony zay zany le toetran'le fanahy vaovao zay ny toetran'le fanahy masina zay omenatsika ihany ko de le fanahy fahafoizany zany ny tompoko a de reto ny tena mety toerany fanahy faly manome ary faly am'zany mihitsy tsy manana eritreritra hafa fa de maty izy raha tsy manome fanahy fahafoizany faly manome mizara araka ny tantara voalohany toko 7 mivakina ny anty 7 azy sy ny Koritianina faharoa toko 9:4 eo de zao ny Koritianina tao anatin'ny fahantrana be nanana le fanahy fahafoizana i Davida tao anatin'ny arembe nanana fanahy fahafoizana tsy miankina am'le eo am-pelantanana akory zany nisin'le fanahy fahafoizana za manana rera be de mahafoy a na za tsy manana de tsy mahafoy a tsy tompoko tsy marina zany amin'ny soratra masina zany fa ny fanahy fahafoizana zany tsy miankina amin'ny abetsahana ny tsy fisin'ny arena fa miankina am'le asan'Andriamanitra na nitarika anao na nadio anao ka nanome anao fo vaovao sy fanahy vaovao de manome anao fanahy masina ka io tsy kajy atao amin'ny hoe za manana ambombava be de omeko reto calcul zany ary kajy zany fa tsy zay le fanahy fahafoizana fa ny fanahy fahafoizana efa tena fanahy vaovao ao anaty de fanahy faly manome fotsiny narovina ary faly mizara mandrakariva zay aloha nitoetran'le fanahy fahafoizana faharoa tena fiainan'lay finoana mihitsy ny manome mahavelona ny finoana ny mizara manome ny finoanan'Andriamanitra zany de tahaka ny Abela nanome ato amin'ny Genesis 4 misy an'izao teny zao a vakina vetivety aloha ozy ny soratra masina hoe ary Adama nalala ny Eva vadiny a de nananankevaka niteraka ny Kaina ary io izy efa nazazana tamin'i Jehova aho ary niteraka ny Abela rahalahy ko izy ary Abela de mpiandro io fa Kaina kosa mpiasa tany ary efa afaka elaela de nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanaritra ho an'i Jehova fa nitondrany Abela kosa ny voaloha terak'ondriny de zay matavy ary Jehova nakasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny ka io ry havana tsy misy an'izany hoe ratsiratsy ny fanatitra nataon'ny Kaina na hoe ny Abela de tena nifidia mihitsy hoe le voaloha teraka le matavy tsy zany zay ny filazan'ny soratra masinatra fa ny fanatitra nataon'ny Abela hitany tao amin'ny nataon'ny ray aman-dreniny na de tsy lazan'ny soratra masina azy zany fa fatatsika zany fa fomba ny olona taloha ny mampianatra amin'ny atao fa tsy amin'ny teny loatra aza fa amin'ny atao mihitsy ny fampianarana de izy mivady lay nitanjaka ka nininanao ravina avy anakoana ny fitanjahany tsy neken'ny Jehovahandriamanitra iny fa Jehovahandriamanitra nanao asa namono biby nisy raha latsaky zany
dia nyrakofany tamin'ny ody biby nanaovana akanjo azo mivady vo afaka ilay fahatezeran'Andriamanitra. Koa ny fanatitra kasitran'Andriamanitra zany dia ny fanatitra misy ra. Ary atao amin'ny baiboly tompoko ny ra dia tsotra manao hoe aina ny dikany. Koa ny fanatitra teriny zany dia tsy maintsy mifamatitra manaina. Ary zay ny fanatitra nataon'ny Kaina, hitany tamin'ny nataon'ny ray aman-dreniny, ny fanatitra nataon'ny Abela azafady tamin'ny nataon'ny ray aman-dreniny, fanatitra misy mifamatitra manaina, misy fahafoiza tena fanomezana satria tonga tao anatiny fahafoizana. I Kaina kosa dia nananany kosa no meny, tsisy mameloka azy zany fa tsy nandray lesona tamin'ny zavatra nataon'ny ray aman-dreny izy dia nameny fotsiny zay teo tsy misy ra, tsisy mifamatitra manaina. Zay no hitantsika eto. Ka i Abela zany tena mpanome, fa i Kaina kosa dia manao hetsika manome fotsiny satria baikony tokony hanome. Ka tsy mitovy zany le tena mpanome, le toe-poso toe-piainana, toe-panahy mihitsy manome foana, tia mizara narovina na misy arena na tsisy arena fa manome foana. Izay Abela tena mpanome izy, donneur hoy ny teny frantsay. Fa i Kaina kosa dia manao ny hetsika manome fotsiny satria tokony hanome, action de donner fotsiny ny Kaina. Dia eo natonga n'Andriamanitra nakasitraka ny Kaina sy ny Abela sy ny fanatiny satria tena mifamatotra manaina. Mahereza ry havana, tompo mbanareo. Amen. Misia mazava fandarana vokarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FTKM Ilan Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana.